voninahitra ho an'i Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy. Avereo ilay voninahitra ho an'i Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy. Atao fafafy voninahitra ho an'i Jesosy. Avereo mafana voninahitra ho an'i Jesosy. Ascoltura Pizzaleo. Manjak panompo ny dianao mitete menaka. Misy menaka mitete satria mandalo ny panompo. Amin'ny fotoana dia voly tady anaraka dia malama vitana. Tsy azo rarana tsy hanaraka ny mpanompon'Andriamanitra ny devoly fa tsy azo foana ihany koa ny fianjerana amin'ny diatongotry ny mpanao. Ary zao no mahafaly ahy rehefa mandeha ny mpanompon'Andriamanitra Dio Jehova midira ny tongotry ny mpanompo. Akory ny atsara ny tongotry ireny mitondra teny soa. Sola dada mankasitraka indrindra tsy voavaly. Ny fahasoavana rehetra tao aminao tao anaty lalina nazonan'izany ary tao anaty fikelezanay tao anaty sedra nefa navotsitra mora fotsiny teto amin'ny toerana ity. Nararaka mora fotsiny teto amin'ny toerana ity. Nandray zahay. Izy zany nandray tahaka anay. Za mahita fa miova ny zavatra rehetra. Miova tanteraka. Miova tanteraka. Zay mahatsapa afaty anay nareo. Pasteur Rodolphe, Pasteur Jao, Pasteur rehetrarehetra. Zay mahatsapa afaty anay nareo. Ary tsy hitako netiko manambara azy fa iny vazaha hoe merci infiniment. Tain'Andriamanitra manaka. Ataontsika kely eo ampidirana reo Jésus yakany. Jésus yakany. Score 100-0. 100-0. Razona magnano score ya. Score ya. Yeah!
jaleko tsy miteny aleko mrefotsy alléluia alléluia alléluia
satria sarobidy loatra eo aminay izy, sarobidy loatra eo amin'ny fiangonana, sarobidy mba ny fahatany matsapa, sarobidy mba ny firene ekenay inonay fa sarobidy amin'ny izao tontolo izao ity. Karaha tongety zay to na atabatra zany volanay irehetra miambony manomboka mikelenena ka hatramin'ny trany amin'ny banka ka omena an'izao mpanomponao izao tsy mahavita ny fahasoavana no zarainy taminay teto androany. Fantatray Andriamanitra fa tsy mbola vita ny asana mpanavona azy, matobola nomeno tongon'azy. Ankehitriny zay dia hivavaka ho azy sy ireo mpiara miasa mba amin'ny ministera satria fantatray fa ny devoly dia tsy faly mivavaka ho ataoko dia zao no tahaka ny zava-nisy tao amin'ny tanànany misy any lota indray andro. Ny favaly dia tsy faly tamin'ny fampiarako ny lota miirak'Andriamanitra ka tadiditra tao ambaravarana isitona zany irak'Andriamanitra zany fa zao natao ny anjelin'Andriamanitra nanjambena ny maso ka nizaniza favaly na devoly na fitaovana ampiasain'ny devoly dia ho jambena ny maso malana so lana Andriamanitra zao so ministera ka ny fotoana manao latabatra boribory any amin'ny toerana ivrin'ny Satana dia efa voatonona sady ny Isaia 54:17 fa ny fedina rehetra voaforona milezana anao tsy sampinina alena rehetra niady aminao resenao lahatra iady an-tranony devoly manao latabatra boribory ka izy misy mifamety raha eo fantatray fa misy programa tsara lavitra napetraka ho ampoly zao mpanomponao zao amin'ity 5:10 sy 10 ity. Nisa 5:10 dia isa ra-paminany isa profetika araka ny teninao tamin'ny Ezekia manao hoe ampiko 5:10 taona ny andriamanao ka amin'izao 2015 zao izy fanapim-pasofana mihoatra no ny hatramin'izay raha zay efa nisy tamin'ny fakakana tamin'ny famoronana tamin'ny création dia hitoby indray hiampy indray amin'ny anaty Jesosy. Aleo mpiara-miasa manka to azy zay mametraka azy ho ray mametraka azy ho sarobidy dia iary sanatra amin'ny Andriamanitra, iary hiakatra amin'ny Andriamanitra. Tompo malala raha misy olona eto ambony tany ataony amin'ny sarobidy dia isan'izao mpanalina izao ka vavaka izay Andriamanitra. Raha misy akeo olona alefa ny Satana, olona sadoka alefa ny Satana ho ao amin'ny fanimpony mangotana mbola fotsiny zany anome maso lavitra azy ianao ahitana ny fahavaly vao miainga avy any lavitra dia efa fantany hoe zao ny atao tahaka n'ilay Elisy ilana Andriamanitra vao misy fahavaly anafika ny Israely dia fantany hoe atsindray izy miditra atsindray izy miditra ka tsy zavatra hiafina amin'ny mpanomponao. Ray malala minao azy fitaovana rehetra fahany mamita ny asa fanompony tahaka anao mpanompon'Andriamanitra zay fombanao any ampitana ny masina manana ny jet privé manana n'ireo fitaovana maro isan-karazany zay ahafahanao manitatra ny ampahinday any fanjakan'Andriamanitra tahaka ilay notoriny teo. Jesosy ho tanterana ao amin'izao mpanomponao zao an'izany ahita fitia amin'ny firenena misy azy izy ao tanteraka amin'ilay Isaia 7 manao hoe raha manarina ny taniny aizy raha manarina ny firenena ny aizy pito fa amin'ny mpisano Jehova amin'ny sehoany voninahitra ka ny mpanjaka anatona ny fahazavana ary atopaso mandidina ny masotao ka mijery araka ny teninao izy rehetra dia folo mankaty aminao avrio ankeo amin'ny mpanomponao ny olona iainy miafatra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka vavonjany zao firenena malagasy zao amin'ny alalan'ny afatra sy ny famonaneny ny mpanomponao izany vavaka izany dia tononay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ianao namako mandrakiza iaraka ao amin'ny lampanira
Jesus Kristi tumpo ito yung pandaraputo na kasaremo vutong avoandran maraina aviany Tananarivo di mitensaiky fotsiny dimy akanjo tonga ty amizao mety mbola hiala sasatra izy so izy mety akasofla amizay a di nifanompotsika mitoy fa zareo kosa ome tsika lalana di tahin'Andriamanitra indrindra tompoko mankasitraka